Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tratran'izao anio izao kely dia kely tena kely dia kely sisa satria andro vitsy sisa dia hamarana ny taona indray tsika dia faly tafaraka aminao ao anatin'izao fandaharana izao satria tena mihitsy no hoe hitondrantsika ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra eo am-pamaranana ny taona tena hoe izay ny tena kasihan'ny tompona hoe mila manomana fomam-panantsika sika amaranantsika ny taona araka ny sitrapon'Andriamanitra hidirantsika amin'ny taona vaovao ao anatin'ny programan'Andriamanitra manona fiadanan'ny tompo antsika tsirairay avy dia mino fa falindray koa ianareo tafaraka amiko ao anatin'izao fandaharana izao na dia ataoko hoe tena efa alina dia alina tokoa ny ora aty Madagasikara ary isaorana ny tompo tena isaorana ny tompo mbola hoe manana fotoana iarana tahaka izao satria raha ny zava-misy raha ny asa aman-draharaha indrindra ao anatin'ny famaraparanana ny taona tahaka izao ny fotoam-pianarana tahaka izao dia tena hoe tena be asa be mihitsy fa isaorako an'Andriamanitra hoe Andriamanitra miasa dia tsisy masakana Andriamanitra no mandrindra sy mandamina ny fotoana rehetra mba hanomezana voninahitra ny anarana dia tena hoe isaorana an'Andriamanitra lehibe izay zavatra izay androany sika dia andinika lohahevitra anankiray izay mahakasika ny olana eo amin'ny fifantohana satria be da be ny olona no tratran'ny olana fivezivezen'ny saina tsy mahavita mifehy eritreritra tsy mahavita mifehy saina dia lasa tsy mifantoka ary iny no ampiasain'ny fanaratsy mitondra olana eo amin'ny fiainany ao anatin'izay mombamomba an'izay ny zavatra izay ifampiresadresantsika ifampizarantsika indray androany mangataka aminao raha azo atao dia zarao manodidina ny fampianarana zarao satria sady mamonjy fanahin'olona ianao anatin'izany no manitatra ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra ary mpiara-miasa manohana ny fandaharana mba tena hoe voninahitran'Andriamanitra ny zavatra rehetra efa mandroso alina dia alina ny fotoana angamba tsy hanana fotoana be tena hoe hiandry ny namana amin'izao fotoana izao fa tonga dia hivavaka avy hatranintsika hiditra ao anatin'ny fandaharantsika dia tonga dia hivavaka avy hatrany Jehovah Andriamanitra rainay misotranao indray izay tompo mankasitraka izay ny amin'ny fitiavanao satria tsy sapanay tompony alehibe ny herinao izay miasa eo amin'ny fiainanay tena manaiky izay hoe Andriamanitra lehibe tokoa ianao ary ianao ny tompony hery sy ny fanafahana rehetra Jesosy satria ianao no mandamina sy mandrindra dia mbola manana fotoana tahaka izao indray izay ao anatin'izao fotoana izao izahay eto Madagasikara dia tena efa alina dia alina mety misy koa firenena hafa any ambadibadika any tena efa ao anatin'ny alina kanefa tompo isaorana ny anaranao satria mbola omenao fotoana izay hafanay miaraka eto indray mifampizara eto mifampivavaka eto ao anatin'izao fandaharana izao mba ahafahanay mitombo eo anatrehanao mankasitraka tompony amin'ny fahasoavana sy ny famindramponao isan'andro misaotra ny amin'ny fitaovana ny amin'ny connexion misaotra Jesosy ny amin'ny fahasalamana izay omenao ahafahanay mbola miaraka eto amin'izao fotoana izao aoka ianao Jesosy ny anatrika eto aoka ny fanatrehanao tsapany tsirairay avy aoka ny ranao anadio amotika sy andravana indrindra Jesosy ireo zavatra rehetra izay mety manelingelina ny sainay ahatonga anay tsy fantoka hiatombona aminao aoka ny ranao amotika sy andravana ireo loto rehetra ireo zavatra mety afafafy ny fahavalo
mety hampisy-hevitra mampisaraka anay aminao fandroany zao vao aoko tsapanay indray fanatrianao aoka ny fanamasinao hitarika anay ao anatin'izao fampianarana zao mba hahafahanay mamevonaitra ny anaranao mamindrafony inona toe-posy toe-panatsy araka ny sitraponao mamindrafo Jesosy ny amin'ny fahotanay ny amin'ny fahalemenay mamindrafo Jesosy ny amin'ny kitoto rehetra mamindrafo ny inona mety vahana ny menay any fahavalo ahafahany manana irika eo fiainanay androany aoka ny dranao anajio anay indray aoka ny dranao anavaony tsirairay visatokantrano ho an'izay rehetra manaraka ny fandaharana aoka ny famindramponao Jesosy ho tsapanay androany dia tena hoe iainanay zany fifalian'olona voavela eliko zany satria fantatro fa matoy ianao mbola namelona anay dia tratrantian'io ty izahay dia mbola manana kambara aminay ianao mbola manana hevitreverana anay ianao ary tianao mihitsy izay hoe hiditra ao anatin'ny voninahitra ao satria ianao ny antso anay mba ho fiderana ny anaranao zao olona noforoniko azao izy ianao no anambara fiderana androany Jesosy mamindrafony amin'izay rehetra tsy ahafanao miasa feno amin'ny fiainanay fa izay kosa mangataka ny fitarifana masinao androany sokafo indray masom-pananay androany ahafantaranay zava-baovao eto amin'ny fanatrianao andraisanay ny fahalalana indray anovozanay ny fahalalana vaovao indray satria fantatray hoe rehefa misy marina fantatray Jesosy dia misy fanafanao anay zany raisy ny toeranao Jesosy aoka ianao ny anjaka sy anapaka feno izay rehetra tsy avy aminao kosa poteko sy ravako amin'ny ranao afatra amin'ny ranao rehefa nampitondra fanelingelena rehetra afatra amin'ny ranao rehefa nampitroka hery pitroka raha pitroka vavaka rehetra tsy ambinina tsy anakery tsy anapahefana ao anatin'ny fandaharana ireo karazana fanaratsy rehetra sy ny asanareo amin'ny anara Jesosy lasinareo miala amin'ity toeranyity miala amin'ny isa-tokantrano fandroany Jesosy sokafo anao ny fonay sokafo anao ny sainay sy masom-pananay fa ianao no Andriamanitra famonjenanay dia misandrata ianao ao anatin'izao fotoana zao Jehovah tompo maro amin'ny anarany Jesosy naovanay zavavaka izany amen 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 mbola mamerina fiarabana ho antsika izay manaraka ny fandaharana amin'izao fotoana zao androantsika araka ny teneniko teo dia hiditra ao anatina lohahevitra anankiray efa miditra ao anatin'ny vanim-potoana ny famaranana ny taontsika araka laza teo tena kely dia kely sisy dia ho tapitra tanteraka ity taona 4 sy 2 arivo ity nefa na izany ary dia mbola tsy tara ianao raha androany ianao mandray an'izao fampianarana zao mbola tsy tara ianao raha androany ianao manapa-kevitra tena hoe andray an-tanana amin'ny fiainam-pananao mbola tsy tara ianao raha ohatra ka tena hoe androany ianao no vonina hiala ny amin'ireo zavatra izay rehetra mety manelingelina anao ireo satria tadidio fa ny fahavalo dia manao ny fomba rehetra atonga antsika ho varim-barina fahavalo manao ny fomba rehetra atonga antsika ho voafandrikany ao anatin'ny fandrikany famaranana ny taona be da be ny olona amin'izao fotoana izao tratrany loza tratrany accident efa mampianatra an'izay foana tratrany fahafatesana tampoka ny aretina ny korotana eny anivon'ny tokantrano ny fahavelezana asa karazana zavatra ohatr'izany ny fanafiana mahazo ny olona indrindra rehefa ao anatin'ny famaranana ny taona sy voavoalohan'ny taona tahaka izao dia izay mahatonga manaitra antsika foana manao lakilosy hoe mila miverina amin'ny Jesosy tsika mila tena metombony tsika mila manana fiainam-panahy mifantoka tsika mila manana fifandraisana lalina anaty amin'Andriamanitra tsika mba tena ho marina amintsika ny ten'Andriamanitra hoe tsy risy loza anjoanao na retina nakaiky ny lainao fa hijery maso fotsiny ianao dia ho hitanao na malina ny ratsy fanahy momba ny fanahy mampivezivezy saina izay no hojerevantsika androany io karazana fanahy izay mampivezivezy saina na ny atao hoe esprit de distraction dia ireo karazana zavatra izay misy sy mitranga eo amin'ny fiainantsika toe-javatra na mety hoe olona mamily ny fifantohantsika io dia mampivezivezy ny saintsika amin'ny zavatra ohatrany hoe maivandanja amin'ny zavatra tsy dia misy fotony ohatrany hoe zavatra futile ozy izy raha antsoina amin'ny teny vahiny ao amin'ny Amosa ny baibolitsika ao amin'ny Amosa toko 9 ny 9:12 miresaka nyty esprit de distraction ty hoe arrivé
Amosa toko 9:12 azafady hoe ary vembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona ary hatrany avaratra ka hatrany amin'ny atsinarana eny ivezivezy hitadin'i Jehovah izy nefa tsy hahita. Izay ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Amosa toko 9:12. Io dia karazana fivezivezena anankiray izay tenenin'ny soratra masina. Izany hoe ity fanahy ity zany dia mahatonga ny olona hivezivezy foana, mahatonga ny olona hivezivezy ary tsy hahita, lasa tsy misy vokany ny zavatra ataony, ohatrany hoe mandany andro amin'ny zavatra tsisy dikany. Raha eo amin'ny tontolo ara-panahy ny ity fivezivezeny saina ity dia karazana zavatra tena volen'ny Satana mihitsy, volen'ny Satana, apetraky Satana, irany Satana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray, ahatonga ny olona tsy hanana fifandraisana amin'ny fanahy masina, ahatonga ny olona tsy fantoka amin'ny fiainam-panahiny izay miaraka amin'Andriamanitra. Ao anatin'izany misy fotoana izy mandefa olana mamay, misy fotoana izy mandefa karazana asa aman-draharaha, tena hoe olona tototry ny asa dia tena tsy manana fotoana intsony eritreretana fiainam-panahy. Indraindray mety hoe lasa be fialamboly loatra, ireo karazana fialamboly, ireo karazana namana olona mihitsy zavatra ohatran'izany mety hoe apetraky ny fahavalo eo fiainantsika. Misy fotoana zao ianao manana olona fantatrao dia rehefa isaky ny vavaka ianao, zay olona io vao miantso anao, isaky ny vavaka mamaky baiboly ianao andinika ten'Andriamanitra, zay olona io vao miantso anao sy miresaka aminao. Dinio nge misy zavatra ohatr'izany satria olona io ndraindray tsy fantatry le olona koa ny zavatra ataony, fa io ny ampiasain'ny Satana mba hanelingelina anao, hanananao, tsy hanananao fifantohana ao anatiny fifandraisana amin'Andriamanitra. Misy karazana zavatra ohatr'izany zany apetraky ny fahavalo eo fiainantsika, dia mila fantaritsika izy androany ary ny tanjontsika dia zao hoe ahoana ny andresentsika andreny, ahoana ny ananantsika fiainam-panahy mifantoka tena hoe miatombona amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Korinthianina voalohany toko 7:5-10 dia misy teny misoratra ohatr'izao hoe ary miteny izany aho mba hahasoanareo fa tsy hanengotra anareo amin'ny tady vavarana. Zany hoe non pas pour vous mettre en laisse ozy izy raha zay ny version française hoe non pas pour vous mettre en laisse afin que vous servez le Seigneur sans distraction. Zany hoe fa mba hanaovanareo zay mendrika sy hitoeranareo tsara amin'ny tompo ka tsy hivezivezy ny sainareo. Ao amin'ny Korinthianina voalohany toko 7:5-10 misy an'izay. Zany hoe misy karazana fepetra zany tokony raisitsika, ahatonga antsika tena hoe anao zay mety, anao zay mendrika sy toetra ao amin'ny tompo ka tsy hivezivezy ny saintsika. Tady zio ry havana fa Jesosy Kristy ny tompo finoanao sady mpanefa azy. Jesosy dia manana ny zavatra rehetra, ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra, manapaka amin'ny zavatra rehetra ary tompo ny hery sy ny fahefana rehetra. Mila tadidinao zany androany. Afaka manova ny tantaram-piainanao izy, afaka mandamina ny fiainanao izy, fa ianao mila mifantoka ao aminy. Ny afantaranao hoe tratran'ity fanahiny mampivezivezy saina ity ianao dia zao. Misy fotoana tena tsapanao mihitsy ohatrany hoe zavatra tsy dia misy dikan'izany no mandany fotoananao. Anisan'ny fahaiza-manao mantsiny dia zao ny fahaizan'ny olona anankiray mandanjalanja manavaka ny zava-tsoa sy ny zava-boahana araka ny ten'Andriamanitra. Dia eo ianao manomboka manivana hoe inona no zava-dehibe, inona no maika, inona no ilaina maika, inona no tsy dia ilaina. Fa matetika
ny afantaranao hoe tratra nyity fanahy mampivezivezisainy ty ianao ny esprit de distraction de lasa zavatra tsy de tena misy lanjany no mahavarinanao sy mandany fotoananao. Reny no lasa mampiasa saina sy mandany rondo anao ary de manimba ny fiainam-bavaka, manimba ny fifandraisana amin'ny fanahy masina. Raha eo amin'ny tontolo fiainana andavanandro ary ny zavatra mahavarina de zao tena hita mivaingana mihitsy ty zavatra ty. Le olona rehefa tratra nyty fanany tsy fifantohany ty fanahy mampivezivezisainy ty, de rehefa resahanao izy ka resaka tampoka matetika ohatrany tsy maheno tsara zany, ohatrany tsy de maheno zany, satria izy ohatrany hoe olona lasalasa faina foana miresaka aminao izy, olona eo izy fa sainy tsy eo mihitsy fa tena lasa ny alavitra be any, mivezivezy ny sainy, mandeha mirenireny any ny sainy, ka raha miresaka aminy ianao tsy henony akory ny zavatra tenenao. Nisy olona anankiray moa mpanompon'Andriamanitra anankiray tena nanao fanamariana mihitsy hoe amin'izao fotoana izao sisy de mahagaga fa be da be ny olona lasa sahala amin'ny zombie eny rehetrarehetra any noho ty resaka réseaux sociaux ty. Fahavariana amin'ny telefona ny olona, tratra ny fanahy fahavarim-bariana be loatra ny olona, ka na resahanao izy ny olona de manao an'izany indroy intelo zay manazava ianao zay izy vao mahazo an'le resaka, satria diso lasa lavitra loatra ny sain'ny olona, diso mirenireny loatra ny sain'ny olona, lasa tsy tompony tenany. Ary ny tena loza ao anatin'ity zavatra ty raha vao tsy mianatra tsika manomboka androany maheno an'izao fampianarana zao, mifehy ny fieritreretantsika, miazona ny fifantohantsika ary mampitombona ny fanahintsika ao amin'ny Jehova arak'izay nataony ny Davida mpanao salama, de zao lasa olona influençable tsika spirituellement, lasa olona manipulable tsika, zany hoe azon'ny fahavalo, azon'ny satana ampiasaintsika, satria lasa tsy miantombona tsika de lasa tsy tompony tena tsika de mora aminy mampiasa tsika anao ny asany. Zany mahatonga anao hoe mila mitandrina foantsika, mila mitandrina foantsika ny amin'ny zavatra ataotsika, ny amin'ny zavatra tenentsika, iza no mitaonatsika, inona ny ataotsika, mila mitandrina tsara reny mba afantarantsika hoe ohatra ny ahoana marina ty zavatra ataoko ty, iza ny ao ambadika an'ity. Ohatra ao anatin'reto hoe afantaranao hoe zavatra tsy de important reto de zao misy ny karazana hoe fausse occupation, zany hoe zavatra tsy tokony ataonao le izy de lasa ino no ataonao. Misy indraindray ohatra zany any ampiasana, manana ny asanao ianao, misy olona ohatra zany mihitsy zao efa manana ny asa ka ozy izy de tonga ny sefo avy any miteny hoe ity koa ataovy, tonga ny olona avy any miteny hoe ity mba ataovy, zany hoe le tena tokony ataonao tsy vitanao fa omeny fahavalo, fausse occupation ianao. Misy be da be ny olona tratran'izay, lasa tsy mifantoka amin'izay tena tanjony izy, tsy mifantoka amin'izay tena mission principale izy, fa lasa mitselika ary, ariva ny andro tsisy zavatra vitana. Misy karazana faux amis, namana tsy tena izy, namana tsy tena namana apetraky ny fahavalo amin'ny fiainanao, namana be resaka, namana mpifosa olona, namana tsy haiko mety taonanao mirenireny fotsiny, mandeha mirevirevy fotsiny, mandany ny fotoananao, ahatonga ny fanahinao tsy hetombona amin'ny Jehova, ahatonga anao tsy hanana fiainana mifantoka. Tsy voatery hoe namana fa mety hoe tontolo misy anao olona mitabataba lava, raha vao anaty tabataba sy korotana efa miteny an'ity foana, sarotra aminao ny mandre ny feon'Andriamanitra, sarotra amintsika ny mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ao anaty tabataba sy korotana lava, ao anatina loto-po. De be da be ny zavatra tahaka ireny afafa ny fahavalo ny fiainantsika, mahatonga antsika tsy hananana fiainana mifantoka. Misy karazana ady
misy karazana olana mitranga indrendray zavatra tsy tokony hidiranao ady tsy tokony hidiranao problema tsy tokony hidiranao lasa hidiranao reny nefa ny anao manana zavatra hafa tokony eritreretana ny herinao tokony natokanao natombonao amin'ny zavatra anankiray izay tsara lavitra kokoa noho iny fa variana miditra amin'ny adin'olona ianao manomboka maraina mandra-pariva an'andro ianao menimena dia zany kosa ve dia tena tsirarina dia tena zao dia ino mameno ny rondoanao variana amin'iny ianao fa ny tsy fantatrao dia zao ianao meny favalo an'ireny ianao meny favalo an'ireny olona be tabataba ianao occupeny amin'za fausse occupation aty fa ato ambadika ato izy efa manodina ny anjaranao ato ambadika ato efa fatany tsara ny zavatra ataony amandriananao tafalatsaka ianao anatin'ny fanaratsiana ao anatin'ny fanamelohana ao anatin'ny fosafosa ao anatin'ny fimonomononana nefa ao anatin'iny ao ambadika ao misy zavatra mombanao be da be angalarina misy fahasoavana be da be mombanao ahodikodina ary za mino za mino satria zavatra mahavariana anahy dia zao hatramin'ny talata hatramin'ny lakamisy nefa nanomana n'ity thème ty tena efa nanomana n'ity thème ty hatramin'ny lakamisy fa tsy netana nam-potoana mihitsy satria tena ao anatin'ny asa ary tena tokotra voasakatsakana be fa satria fantatra hoe misy olona tena voakasika n'ity fandaran'ity ary hatramin'ny maraina tsy mikorotana ohatr'izany ny alika fa zao lasa mikorotana ny alika satria manomboka mikorotana reo fanaratsika fa manomboka tratra tetenanao an'izany mila tena manana fiainana mifantokotsika satria ireo zavatra reo dia zavatra irahany devoly zavatra petraky ny devoly hitondra fampitena hitondra faravana hitondra fahatarana hitondra mety hitondra loza ho atsika mihitsiny satria tsika varena indrindra ho ao anatin'izao hoe famaranana ny taona tahak'izao tena mila mitandronytsika tena mila mifantokotsika ny amin'izay rehetra atao sy aleantsika misy ohatra anankiray tsy zaraiko aminao zafady aloha fa ohatra manelingelina be loatra le alika mila miainao anatin'ny filaminantsika misaotra ataontsika fanagina izy tiako tenena hoe misy azafady saika very misy ankizy mpianatra anankiray izy dia manao fianarana tony le en ligne tony izy dia efa ao anatina examen izy dia tonga ny rive-douze efa ratsy ny connexion efa sahirana fa ao anatin'izay izy misy olona irany fahavalindray dia namana be resaka dia lasa misy hoe misy tetik'asan'izao tsika anao an'izao dia tena mahay mandamina resaka tahaka ny hoe misy zavatra projet tena hoe tsara be tena intéressant be dia mamelabelatra any fa za tonga dia natsapa hoe faux projet io pour te détourner du plan de Dieu mila mitandrina ianao fa zany tena ianao saika napotika an'le zaza zay zavatra zay misy zavatra tahak'izany volen'ny favaly eo amin'ny fiainantsika misy faux pointeur ho an'izay tsy manambady ho atsika zay tsy manambady za moa ao anatiny indray misy zavatra ohatr'izany dia anao mieritreritra hoe tena olona mahafinaritra tena zao dia angamba iny tsy izy akoriny iny fa olona irainy fahavalo mandany fotoananao mandany roandoanao manala fifantohanao sy fifandraisanao amin'Andriamanitra fa dineo ny zava-misy fa raha vao mitady anelingelina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia tady teo zavatra ataon'ny fahafaly io satria ny distraction zany hoe fivezivezen'ny saina io ny fivezivezen'ny saina amin'ny ankapobeny sy ny fahatapahan'ny fifantohatsika interruption dia tahaka ny interférence
hitanareo le misy interférence ao anatina resaka communication reny dia tahaka an'ireny io any anatin'ny atodroantsika dia io no mamotika ny fahafahatsika mibanjina ny tanjontsika. Io no manakana antsika tsy hatratra ny tanjontsika ireo zavatra manelingelina reo. Za zao dia tena tsapako tia za mpanao sakafo ny mpianatra manenjika lera manana taiminina efa matipaika tsy maintsy fa raha vao anatin'io fotoana io indrindra rehefa madivadiva hoe efa mofarana ny sakafo anao mise en place anao an'izao andray mpianatra eo anatin'io no misy olona tonga na misy olona miantso miresaka na ohatr' izany ka lozako mandray an'iny na lozako miresaka amin'ireo tonga dia misy vokany be ao amin'ny asako manelingelina be anahy fa ny tonga dia ny nafa ipetradraisiko na ny ankizy ara manao commande izy hoe ataovy alohany amin'ny folo sasany farafatarany fa aorian'izay za tsy mijery telefônina intsony fa tonga dia tsy hitako intsony ianareo raha vao aorian'izay satria manelingelina ny fifatoantsika ny zavatra ohatr'ireny. Raha vao manapaka ny fifatoantsika ny zavatra anankiray dia mahatonga antsika voasakana tsy hatratra ny tanjontsika. Ny fivezivezen'ny saina dia mamono tanjona, fitaovana mahery vaika ampiasain'ny fahavalo mamono tanjona. Ohatra izany ange i Abrahama ray mpino. Abrahama no tena hoe niandohantsika rehetrarehetra kristiana fa Abrahama nanana zavatra tao anatiny tao zay nanelingelina azy ary lasa ohatra ny nanakana azy tsy tafiditra tao anatin'ny programan'Andriamanitra tara tao anatin'ny programan'Andriamanitra voelingelina dia nitahotra zay nanana tahotra izy tao anatiny tao hoe za efa firy taona dia ahoana izany dia lasa nandray fepetra izy no nitahotra dia naka ny mpanompo vaviny Sara ho vatiny nefa ny vokany dia fatatsika hatramin'izao io ady tsy mety vita io tahaka izany koa Paoly misy fanaintainana nahazo azy raha zao atao impiry ao izy nangataka hoe mba esory amiko ty tsilo ty zany hoe lasa le fanaintainana no nanelingelina anazy nanakana ny fifantohany amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra io fanaintainana isan'andro io dia lasa manimba misy vokadratsiny eo amin'ny fiainany amin'izay zavatra izay tokony raisina eo anatrehan'Andriamanitra tahaka zavatra tahaka an'ireny. Nefa Andriamanitra tena miteny hoe tsika tokony olona tsy ho voahozongozona, tsika olona tena tokony hifahatra tsara hozy izy ny tenin'Andriamanitra inébranlable manomboka androany za tena miteny anao fatako mety hoe be lavitra no ny hitako sy ny ainanao fa za tena mijoro vavolombelona aminao amin'ny teny hoe ny adina triako tena be da be fa raha vao tsapako hoe amin'ny fotoana za mifantoka amin'iny dia tonga dia mizesta mihitsy le devoly, tonga dia faly mihitsy izy ary tena lasa olana ngezabe iny zavatra iny. Tena tsapako izay amin'ny fotoana manantena olona ny amin'iny zavatra iny vao may avofoana. Tsy haiko nareo raha mba tratran'izany, tsy haiko nareo raha mba matsapa an'izany ao anatin'ny fiainana miaraka amin'i Jesosy fa amin'ny fotoana ianao manantena olona, amin'ny fotoana ianao mibanjina mijery foana ny olonanao, amin'ny fotoana ianao matahotra miady saina sarotra amintsika ny fantoka amin'Andriamanitra. Fa za miteny ianao rehefa tsisy
rarahinao reny fa tena manomboka mifantoka amin'Andriamanitra ianao, manomboka tena miantombona amin'ny Jehovah ianao, dia gaga ianao fa milamina ho azy reny, lasa milamina ho azy reny zavatra reny. Zay mahatonga amin'ny teny hoe mila mitandrina antsika ny amin'ny fanahintsika rehetra. Ozy ny ten'Andriamanitra apetraho amiko ny fanahinareo rehetra. Ny fanahintsika mahatonga saintsika mivezivezy, ny fanahintsika mahatonga antsika matahotra, ny fanahintsika tsy afahantsika mifantoka. Mila tena apetraka amin'Andriamanitra tsara ny fanahintsika. Mila mitandrintsika ny amin'ireny karazana fandaharam-potoana feno be loatra ireny. Indrindra fandaharam-potoanantsika dia tena feno. Mila mitandrintsika ao anatin'ireny. Mila mahay mampifandanjalanja isika. Tsy haiko fa ny anahy aloha fantatro dia mizara aminao aho. Ohatra anahy zao dia tena olona tena manana programme surchargé, fa ny ataoko en parallèle tsy maintsy ezahako mifandanjalanja amin'ireny ny ara-panahiko. Raha mifoha zahay amin'ny maraina dia tsy maintsy mahavita fotoam-bavaka, mamaky baiboly, milamina tsara. Zay vao manomboka ny tontolo androko. Ary mandritra ny andro ray manontolo tsy mijanona ny hira fiderana sy ny fianona fampianarana, fanarahana vavaka. Sady manao ny asako aho no manao an'izay. Raha manam-potoana malalaka ianao dia vao may tombony ho anao manokana no eny etsefatsefaky ny fotoana iny ianao afaka manao zavatra tahaka izany. Fa mila tena mitandrintsika. Dia mila manana koa tsika ny atao hoe discipline spirituelle. Mila tena hoe fehezina tsara ny fitondrantenantsika ny amin'ny fiainam-panahintsika. Jesosy dia tena niteny mihitsy ny angiany Marta ao amin'ny Lioka 10:10 ny 9:7 izy dia tena niteny tamin'ny Marta mihitsy hoe Marta, Marta ozy izy be rena sy maro ahiny ianao, fa i Maria no efa fidy ny anjara tsara. Indraindray antsika be rena sy maro ahiny, mivezivezy foana tsika dia adinontsika izay tena anjara tsara. Kanefa Jesosy Kristy no tompo ny finoantsika sady mpanefa azy, dia tena tokony miatombona amintsika. Ohatran'izany misy an'ilay karazan'olona. Za moa ao anatin'ilay manao asan'Andriamanitra dia misy fotoana fampiresaka amin'olona be da be. Dia misy fotoana ilay olona miteny tena tsy mety amiko fa aleoko mihitsy aloha miala ao. Toy izay hoe raha hiala ao ianao dia ho aiza? Za tena miteny ianao, tsy vahaolana ny fandosiranao olana. Tsy vahaolana ho anao no voatery hoe hiala eo amin'ny toerana anankiray satria misy olana eo. Fa amin'ny fotoana ianao miatombona, amin'ny fotoana ianao tena hoe mifototra amin'Andriamanitra fiainam-panahinao, manomboka resinao ireo, manomboka tsy manan-kery aminao intsony ireo. Satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 10:7-8 dia tena miteny mihitsy hoe fankatsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Mila tena mikatsaka an'Andriamanitra ianao, mila tena manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Ao amin'ny Jeremia 4:1 ny 9:1, ao amin'ny 9:1 dia tena miteny mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe raha hiverina ianao izy dia amiko no hiverenanao, ary raha anaisotra ny fahavetavetahanao tsy eo masoko ianao izy dia tsy hivezivezy foana. Misy fotoana ny olona tena misy olona mivezivezy foana ary za mifampiresaka amin'ireny olona ireny indraindray moa amina anatina messenger, fa indraindray tena olona mivantana amiko mihitsy dia za tena entitra mihitsy miteny hoe fa maninona ianao manao ohatr'izao, fa maninona ty ity nge tokony izao zay ilay olona voagaga hoe marina tokoa izany. Ohatrany hoe tsy tonga saina izy ny amin'ilay zavatra ataony, satria ny sainy mihitsy nefa olona mivezivezy dia amin'ny tontolo hita maso izy dia na ny fiainany ary dia olona mivezivezy. Ohatrany olona mivezivezy foana izany, manao kely andrizy, miasa rizy, manao kely an'izao tapaka indray iny, manao kely an'indray izy tapaka indray iny, manao kely an'izao indray izy, namana amin'ny alina indray izy dia misy zavatra ohatra mirehitra be, mivaivay be, avy eo indray tapaka indray iny, manao andry. Reny ny atao hoe mivezivezy foana. Ary reny ny anisany hamantarana hoe olona manana problème na fifantohana ilay olona.
tena ny fiainany ara sy miatombona atopatopany alin-drano izy ny tenin'Andriamanitra satria tsy manana vato fantsika tena ifaharana izy de Jesosy Kristy zany raha vao tsy miatombona amin'ny Jehova amin'ny fisainantsika de za miteny anao sahirana ianao sahirana ianao mila miezaka tsika mametraka disipline eo amin'ny fiainatsika mba hananatsika stabilité spirituelle ihany resahako eto fa tena hoe ny fiainatsika ray manontolo mihitsy androany sika fampianarana tsotra ny ataotsika androany mangataka amin'ny tompo hoe hanana fotoantsika hivavaka momba an'ity zavatra ty satria tsapako hoe tena misy loza mananontanina ho an'ny olona zay variana tsy mifatoka mahafinaritra ny manaingo trano mahafinaritra ny manomana fitafiana manavoany zavatra rehetra ao anatiny famarana ny taona trao mba hoentina miatrika ny taona vaovao fa za miteny ianao ry havana aza ataonao atsirambina fiainam-panahinao aza ataonao atsirambina fifandraisanao amin'Andriamanitra ary ao ka tsy hiala ivona amin'ny sitrapon'Andriamanitra zavatra rehetra ataonao fa zavatra tahaka izany no mahatonga ny olona voafandrika be da be ao anatin'ny fotoana tahaka izao firifiry ny ao anatin'ny fotoana tahaka izao tomony namana de mandeha mivoaka ry mandeha aminao an'izao mandeha manao an'izao fa any de trado zany zavatra tsy apoizina tseritreretana ny hita maso ary zay fa ny karazana alatra ny atao aminao any amin'ny tontolo ara-panako mbola zavatra zay tsy ho tsapa vetivety eo ny vokany androany de anampy hoe ohatra ny ahoana ny tokony ataotsika ananatsika fifantoana ahoana ny tokony ataotsika hialatsika amin'ty atao hoe fanahy mampivezivezy sainy ty satria tena be da be ny olona tratran'ity misy zavatra mitranga de iny ny ady aman'olona izy ny zatranam-palelo azy mandra-pariva ny andro izy de iny mieritreritra karazana scénario be da be hoe raha izao adino ny fifandraisany amin'Andriamanitra rendreny zany mahatonga andreny accident ny andalany reny sy le olona mandehandeha mandeha mepita izy tsy mijery tomobile akory impiry eny andalana de mahita olotra zany amin'ny fiara zay mitondra mila andona an'le olona satria le olona ny sainy tsy ao tsony jonjorombona fotsiny izy mandeha mepita fa ny sainy tsy ao akory raha te hiala amireto tsika raha te handresy ny fanahany distraction ny esprit de distraction tsika ny fanahy mampivezivezy saina de zao voalohany indrindra mila mandiny teny tsika manomboka jinio hoe inona reo karazana zavatra mora mampivoana ny eritreritra rehefa resaka inona de sensible be hoe mivoana ny eritreritra ao rehefa inona zavatra misy sy mitranga de lasa mivoana ny eritreritra ao lasa manomboka tsy mifantoka ianao manomboka angatao amin'ny Jesosy reny de manomboka fantaro reny de manomboka hialao manomboka toera mila fehezinao ny eritreritra rehefa mivavaka ianao tena angatao mihitsy ny rahan'i Jesosy hifeny eritreritra ao ahatonga amin'ny fisainanao sy ny eritreritra tsy hivezivezy foana intsony fa tena hitombona amin'Andriamanitra faharoa de zao manomboka diovina koa ny fomba fijery ity zany matetika de mahazo atsika kristianina koa ary zavatra tahaka nytony matetika no mbola mamaritra atsika satria tsika kristianina matetika tsy hoe andeha angalatra tsony tsy hoe jangajanga tsony tsy hoe andainga tsony tsy hoe fa matetika resaka zavatra ohatrereto zany tena mbola mamaritra atsika manomboka diovy ny fomba fijery de aza mamorona zay tsika tsika zany mila miezaka tsy mamorona zay zavatra tsy hitatsika tsika ozy izy satria za koa mbola ao anatiny tena hoe mianatra mba te handroso any amin'ny fahatanterahana de tena ao anatiny io koa tsapako mihitsy hoe tena mbola manao an'izany andrindray
fa mila mezaka zany tsika hoe tsy mamorona zay zavatra tsy hita. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny Lioka toko faraiky amby roapolo ny andiny faefatra amby folo de hoe koa aorena ao am-ponareo ny tsy hevitra raha teo zay avalinareo ozy izy, fa izany no anome anareo vava sy saina mba tsy ho azon'ny fahavalonareo ho valiana na resena. Fa ny problème de zao hoe rehefa misy zavatra mitranga de tsika efa maminana ny toyny raha manao an'izao de ataoko an'izao, raha ohatran'izao zao na hoe zavatra nisy de raha nataoko an'izao moa zany de ohatrany eo de eo tsika de ino mandany rondoantsika, manomboka mieritreritra zavatra be da be eo tsika, manomboka mieritreritra scénario be da be eo tsika, nefa nireny zavatra reny manara ny fifantoantsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny manome antsika vava sy saina mba tsy ho azon'ny fahavalovanina na resena amin'ny fotoana zay latsika miteny amin'ireny olona reny, de Andriamanitra manome teny atsika amin'ny fotoana. Mila manadio ny fomba fijerintsika. Fahatelo de zao, mila miezaka koa tsika tsy manao zavatra be da be indray miaraka, indrindra ho an'ny olona zay hoe manana olana eo amin'ny fifantohana de miezaka tsy manao zavatra be da be indray miaraka. Raha ny tena izy mankony ny adidon'ny zanak'olombelona araka ny fandiniha manam-pahaizana de zao tsy manana ny fahefana hoe capacité hoe igérer zavatra be da be en même temps zany hoe indray miaraka zany, fa ny mety kokoa izy de hoe misy zavatra ray atao de vita iny de miditra indray manaraka, de vita iny de miditra indray manaraka, de vita iny miditra indray manaraka. Fa tena fahasoavana avy amin'Andriamanitra no ny fanahy ny fahiratan-tsaina, no ny fanahy ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina zay nomeny atsika, zay nomeny asy anao ny ahafahantsika mifehy zavatra maromaro indraindray miaraka, ary de tena vita tsara reny, ary arakaraky ny tanjam-panahy sy ny fahalalana, fahazavan-tsaina, fahiratan-tsaina zay omen'Andriamanitra ny olona de arakaraky niny de afaka mifehandreo izy. Fa raha olona manana olana amin'ny fifantohana zany tsika de mila mametra ny zavatra ataotsika, fa tsy manao zavatra be da be indray miaraka mba hahatonga ny saintsika tsy hiparitaka, fa tena hoe hiatombona amin'Andriamanitra. Tena ilaitsika ngely hoe saintsika metombona amin'Andriamanitra, ary za efa nampianatra an'izany teto hoe Andriamanitra de mila ny olona hivavaka aminy araky ny fanahy sy ny famarinana, olona feno, fa tsy hoe sady eto ianao mieritreritra hoe nanahoana ary zay le ianona, inona ary zay no hoanindreny, lasa izy zay ihany de inona nataony, sasany any am-piangonana, inona ary moa zay ny laoka any an-trano, za zany naona ahoana moa ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izany. Mila mitandrintsika amin'ny zavatra tahaka ireny satria zavatra kely sy bitika ohatr'ireny ananany fahavalo hirika ao anatin'ny segondra vitsomonja, mamafy zavatra fafy eo amin'ny fiainantsika. Mila tena miatombona amin'ny Jehovah ny saintsika. Fahaefatra de zao mila miezaka tsika mampiditra ao anatin'ny fandaharam-potoanantsika isan'andro ny zavatra momba an'Andriamanitra, ny fotoam-bavaka, manana fotoam-bavaka anao ora fivavahana matotra iarahanao amin'Andriamanitra isa maraina, isaky ny alohan'ny atory, akoatra ny eny an-tenantena. Misy an'le fampianarana hoe ny ora tokony hivavahana
livavana tsy voatery hoe mandohalika ianao ka na hoe zany any ampiasana ka tsy afaka na ny anaty bus ianao na mandeha ny an-dalana ianao afaka mivavaka foana ianao afaka miresaka amin'Andriamanitra foana ianao ankoatran'le amaraina izay tena mila tena hoe atokanao mihitsy de tena maka-toerana ianao mandohalika mihitsy raha azo atao tena hoe miresaka amin'Andriamanitra sy ny alina alohan'ny atory fa zao ezao ampidirina ao anatin'ny fandaharam-potoananao isan'andro ny resaka vavaka famakiana baiboly fandiniana tenin'Andriamanitra fa rehefa mizatra an'io ianao andro vitsivitsy ray andro roa andro telo andro manomboka tadiavin'ny ati-dohanao io de manomboka fiainanao io manomboka fahazaranao io de tena ho marina aminao ny tenin'Andriamanitra hoe mifankazara amin'tsitoa ianao de hiadana ary zany izy ny evinsoa aminao manomboka ho lasa zatra an'izany ianao ary za tena te hizara aminao fa zavatra tsapako ty ary rehefa nizaranyty tamin'olona ka nampianatra olona indrindra mpianatra misy mitaraina hoe tsy mahay misy ankizy zao tam'izay vo taty amin'ity toeran'ity kelikely de tena nitaraina ry zareo de tena mitomany le ankizy vavy tam'izany izy classe de 6e ka mo izy andeha hianatra satria tena tsy mahay français hono izy tsy mahay français hono izy tsy mahay anglais hono izy ary ohatrany hoe ahilikilikiny ankizy any am-pianarana de nandraindry zareo de nitondra vavaka azy fa tao anatin'izay nampianatra foana koa ary tsy izy rery nampianarako izay fa izy hoe raha te atadidy lesony nareo raha te anana fitadidiana nareo de zao mamaky baiboly fa ny olona tsy mamaky baiboly de manidina ny zavatra ao anatin'ny sainy ao fa ny zavatra ianarany indraindray tsy mitombonao amin'ny akapobeny resahako fa za miteny ianao mamaky inge ho baiboly de ho hitanao fa manomboka anana fitadidiana ianao voninahitra ho an'Andriamanitra fa rehefa mifanerasera teo reo izy de tena lasa ny zavatra be da be niova ary ny hafarany classe de première izy nakabaka afaka baka zao izy lasa prof d'anglais le zavatra tsy hainy mihitsy le zavatra manahirana anazy mihitsy no meny tompo azy satria izy tena ny atombona nitady an'Andriamanitra kosa ampidiro ao anatin'ny fiainanao ny resaka ara-panahy fahadimy de zao mila mifehy ny resakitsika mila mianatra manakombona vavitsika fa raha vo diso be resaky loatra de lasa sahirana manana fifantohana ary za tsy haiko fa misy namana anankiray moa de fampiresaka amiko amin'ity zavatra ty de izy rehefa tafaresaka n'ity olana na fifantohana ty zay satria misy taona le olona ohatrany hoe tsy magneno ohatrany hoe marenina de izy hoe tsy marenina ireny fa tsy mifantoka satria izy tsy eo vatany fotsiny eo fa ny fanahy mivezivezy fa mahavarinana amin'ireny olona reny hoa de zao raha vao resaka tsy de milamina raha vao resaka masisosiso raha vao resaka fosa olona resaka problème ohatrany hoe resaka futile vao miteny indray mandeha anao tonga de maheno be ny sofin'le olona ao izy tena marina zany izy ary tsy zay tena marina zany zavatra tena anao de hitanareo zay ny teneniko hoe raha vao tsy mitandriny tsika amin'ity atao hoe fanahy mampivezivezy sainy ity de manomboka misy karazana fanahy hafa manomboka s'installer aty amin'ny subconscient atsika aty de iny manipuler atsika de tahaka ny lasa le zombie le teneniko teo resahana ary io nefany de tsy mitondra afa-tsy fampitena sy farafara mitondra fahatarana satria ela be le réactivité indraindray anao mbola variana eto nefa mifahavalo efa manao zavatra ry ary efa misy zavatra tokony ho anao mirate saison atsika ao anatin'ity zavatra ty rehefa tsy mitandrina mila ferana ny resatresaka esorin'ireo karazana
mpahavaridage rehetrarehetra, ireo karazana zavatra manelingelantsika amin'ny réseaux sociaux. Indrindray tsika efa any am-piangonana ny sasako dia miteny hoe ka ny baiboly ao anaty telefona. Za tena miteny anao, baiboly taratasy ampiasaina, fadio ny mampiasa baiboly ao anaty telefona rehefa any am-piangonana. Anokatra baiboly ianao, tonga indray aloha messenger an'ilay olo tianao, tonga indray ilay message an'ilay olona miady aminao, lozanao mbola mijery an'ireny aloha. Dia lasa kely an'indray aloha ny fifantohanao. Dia sady mihaino ihany ianao no mamaky teny ihany ianao, fa ny atsasan'ny sainao efa tsisy ao intsony. Rehefa tena hivavaka hitady an'Andriamanitra tsika, dia mila tena mifantoka mitady an'Andriamanitra. Esoro ny resadresaka, esoro ny tabataba manodidina. Fa enina dia izao, mila manana tanjona mazava tsika. Inona ny tena tanjonao? Inona ny tena fanirianao? Inona ny tena hoe zavatra tena hoe etaeta ao anatinao? Raha Andriamanitra miteny hoe manefa nireny fony izay matahotra azy izy, dia zavatra azony atao zany le izy. Ary Andriamanitra tsy mba olona kandainga na zanak'olona na anena. Raha Andriamanitra mametraka ny faniriana ao am-pontsika, dia satria vitany sady ainy ary manana fahefana matateraka an'ireny izy. Fa mahatonga ny zavatra io mbola tsy vita, dia satria mety 10% ny investissement tokony ataonao ihany ny ataonao ao. 10% ihany ny ataonao ao. Misy karazan'olona ohatr'izany be da be fampiresaka amiko izy, mila mivavaka. Ka zay nefa mivavaka, efa mivavaka foana, ahoana moa ny tsy hivavaka? Vavaka, fa ohatrany ahoana le vavaka ataonao? Ny vavaka ampiasainao dia mila prière ciblée par rapport amin'ny zavatra io. Ny vavaka sy ny fitondran-tenanao dia mila mifanaraka amin'ny zavatra io. Ohatrany ahoana ny fifantohanao, ohatrany ahoana ny fitadiavanao an'Andriamanitra. Mila tena miatombona amin'Andriamanitra tsika. Manamafy foana. Zao ane ka tena fotoam-pijinjana, fotoam-pijinjana ho aso anao ane zao fotoan'izao ry havany, mamarana ny taona ane za sy anao ny zavatra mbola tsy niraisintsika hatrany amin'ny janvier, tokony ho raisintsika ao anatin'ity famaranana ny taona ity. Fa za miteny anao, aza variana ianao, aza variana ianao. Mila mandrombaka ny anjara voatendrinao ianao, mila mandrombaka an'ireo izay nangalary ny fahavalonao any an-tanan'ireo ianao. Mila tena mitombona, tena mitady an'i Jehovah ianao. Fa aza varim-bariana. Mila miassurer sady ianao izay rehetra tokony ho raisinao amin'ny taona vaovao. Fa aza varivariana. Mahafinaritra miaraka amin'ny mpianakavy, miaraka amin'ny namana masakaizy, manao fety. Fa za miteny ianao, aoka ho ambonin'izany rehetrarehetra izany. Ny fiahinao, ny fiainam-panahinao. Satria arakaraka ny hitahina ny ara-panahinao no hitahina ny ara-nofinao, fa tsy famadika mandrakizay zany. Fa raha voavariantsika dia miraty saison. Raha voavariantsika dia tara. Raha voavariantsika dia bloqué. Raha voavariantsika mety ahita loza mihitsy aho. Satria tsika tsy mifantoka, fa za miteny anao, je vous assure, ny fahavalonao tena mifantoka tsara mihitsy, miétudier point par point hoe ahoana ny amelezana anao. Za manokana dia tena natsapa zavatra maro ny tranaka, indrindra tao anatin'ity Desambra ity, vao nanomboka Novambra vao niady an'ity resaka ny fanamanafika farany taona ity, dia manomboka tsapako hoe attaqué koa. Fa voninahitra ho an'Andriamanitra rehefa tena ao anatina fifantohana, ao anatina vavaka, misy zavatra mitranga, asehon'ny tompo, misy zavatra mitranga, asehon'ny tompo, dia miaraka amin'izay misy dingana dia lasa miakatra, misy dingana dia miakatra, tahaka ny ohatrany hoe misy zanatohatra hiakarako izany. Za tena miteny amin'ny anaran'i Jesosy, mba tena hoe ame fahiratan-tsaina sy fahalalana anao any Andriamanitra, mba afantaranao hoe inona ny tena zava-poana sy ny zava-tsoa eo amin'ny fiainanao, amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Mba tena hoe
amehery anao any Andriamanitra, anomboka hialanao sy anananao fahasahiana, hiala amin'ny situation rehetra zay tsy avy amin'Andriamanitra, anananao heriditra ao amin'ny anjara voatendrinao ao anatin'izao famaranana ny taona izao. Mila mifotsika ry zanak'Andriamanitra. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe arindro Jehovah izy avy amin'ny heriny ary ny valim-potia atolony dia eny an-tanany dia ahoantsika no hianahany. Mila tena mifantoka sasena fa tena manana hevitra heverana ho anao Andriamanitra, dia tena hevitra tsara, hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Aoka tsika tsy lany andro amenmenina, aoka tsika tsy lany andro ny amin'izao fiainana izao fotsiny, fa mila tena mifantoka tsika, mila tena araka ny tenin'Andriamanitra hoe tafio avokoa izy ao amin'ny Efesianina toko fahaenina, Efesianina toko fahaenina ny 2:12 ka hatramin'ny 7:12 le hoe tsika izy tsy mitolona amin'ny nofahomandra fa mifanaratsy sy ny fanapahana, fanaratsy eny amin'ny rivotra sy ny famazina sy ny fanaratsy eny sy ny fanapahana sy ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Dia mila mitafy ny fiadiana tsika, tena mila hoe armé jusqu'au dent araka ny fitenenana tsika zanak'Andriamanitra raha tena te hiditra am-pandresena ny taona vaovao, raha tena te hamarana am-pandresena ny taona vaovao. Dia ny farany ny astuce anankiray farany, raha te hanana fitadidiantsika, raha te handresy ny fanahy mampivezivezisaintsika dia izao, mila manana fotoana koa tsika hakana aina, mila manana fotoantsika ananana ohatrany hoe fotoana hakana aina, ananantsika fifaliana, se détendre. Tena ilaitsika izany. Fa raha anatina rotoroto lava ianao, na ao anatina rerana lava ianao, agité lava ianao, na nofinao raha tsy tadidinao, tsy afaka mandray révélation ianao. Sarotra amintsika ny anana toepana metombona raha ao anatina rotoroto sy rera-dava, fa mila tena manana fotoana hakana aintsika. Ary ohatranazy zao satria tena tsapako noho ny zava-misy ao anatin'ny famaranana ny saison indray aty am-pianarana amin'izao, dia tena hoe miasa mafy, dia tena rotoroto. Vonaitra ao an'Andriamanitra aloha fa mirindra tsara ny zavatra rehetra, fa ny asa indrindra ny olana amin'ny resaka rano dia lasa manampy raha be da be eo amin'ny fanatanterana ny asanay. Dia gaga hoe ohatrany tsy mety vita foana ny direct, Jesosy fa maninona combattu foana ty direct ty, fa tena ny zavatra nataoko androany dia tena be da be ny zavatra tokony nataoko, fa hatramin'ny maraina ka sy antompo hoe misy antony be da be mahatonga ny tsy vita, misy olona tokony andrian'io fampianaran'io, misy zavatra tena hoe miafina ao ambadika an'io fampianaran'io, dia sakana ny devoly io, fa ianao mihitsy mila miditra ao anatina vavaka fifadikanana aloha, dia vitako iny. Fa akoatr'izay mianana programa zavatra be da be nataoko après-midi avy ny an-tsena, fa tena tonga dia ohatrany hoe mila makaina mihitsy ny aloha, dia zavatra rehetra tokony nataoko tonga dia naveloko izy avelako reto Jesosy, avelako fa raha vonao an'reto dia tsisy direct vita eto, fa zao avelako mihitsy aloha reto, dia zay alehany rapitso mieritreritra an'io fa zao ataoko ny direct. Fa tonga dia misy fifaliana be tato anato, dia nanomana an'ity na dia efa alina ary dia tena hoe misy fifaliana tanato, satria fantatro hoe izay ny tena tian'Andriamanitra ataoko. Za miteny ianao, aza varinany amin'ny zava-misy ianao, aza variana amin'ny olona manenjika anao, aza variana ny amin'ny adi-tsaina, ny amin'ny korotana, ny inona zavatra misy eo fiainanao, fa tovozy ny hery dia mifantoha amin'Andriamanitra, mifahara tsara dia tafio ny fitaovam-piadiana rehetra aoka ny fananao etombona amin'ny Jehovah. Fa za miteny ianao, na iza manaiky na iza tsy manaiky dia mpandresy ny anaranao ary manoatra anao mpandresy. Na iza manaiky na iza tsy manaiky, Jehovah Andriamanitra no hanatanteraka ny rehefonao mihoatra noho izay eritreretinao. Izy ny hanokatra lalanao anao. Izay koa ny fandarantsika androany. Minao fa
manampy anao zany. Mety hoe fampianarana tsotsotra, mety hoe torohevitra kely arak'izay takatra ny saiko, arak'izay fitarifana masina. Fa ho aorianan'izao tsika izay angatahako satria mifarana amin'ny sabotsy dia ho vakansy amin'ny mpianatra hiditra anatina fialan-tsasatra dia manomboka malalaka amin'ny herinandro. Na dia ataoko hoe misy ny commande na dia misy angatamin'ny tompo hoe mba hisy fa milamindamina kokoa ny fandaharam-potoanako rehefa ao anatin'ny fialan-tsasatra ny ankizy dia angatahana mba tena hoe anana fotoantsika sady tena taonantsika hoe mila miditra ao anatina vavaka matanjantsika ato anatin'ny famaraparana ity taonty hiasurentsika indray ny taonantsika vaovao mba voninahitran'Andriamanitra ny fiainantsika. Dia mankasitraka antsika nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany manome fotoanantsika tsy ho ela mba fanahiditra ao anatin'izay vavaka izay dia tompo angampahery anao. Ny tompo anome antsika ny atao hoe fanavahana, l'esprit de discernement, ahafahantsika tena hoe mahafantatra hoe inona ny tena zava-dehibe. Indraindray tsika voafitaka dia voageja any anatina faux projet, any anatina faux amis, fausse relation. Fa Jesosy Kristy any araka ny heriny manomboka androany tena hitarika anao amin'ny lalan'ny famarinana noho ny anarany tokoa ny izy dia hanomboka hanavaka ny zava-tsoa sy ny zava-poana ianao dia hanana hery ianao andesy ny rehetra nanany fahavalo. Mirary soa indrindra amin'ny anaran'i Jesosy manona fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra. Tahina ianao dia tahina ny asan'ny tananao, tahina izay rehetra mahakasika anao amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy Kristy anambina sy hiaro anao ary hatonga antsika tsy hanatsiny mandram-piverina eny amin'ny raha lanitra indray. Aoka tsy ventsony ny fanahinao fa tena tombona amin'ny Jehovah araka ny teniny ao amin'ny Jeremia 4:1 hoe raha hiverina ianao dia amiko ny hiverenanao ary raha naisitra ny fahavetavetana tsy eo masoka ianao dia tsy vezivezy foana. Minao fa manomboka androany ianao ilay olona tsy vezivezy tsony. Ny zavatra ataonao andeha amin'ny rariny sy izotra tsara avokoa fa tsy ho lalany fotoana tsony ianao satria Jehovah ny mpitarika ianao. Mankasitraka antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mirary soa antsika rehetra, manolana fiadana tompo amintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, 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 amen. Mankasitraka izay Jesosy ny amin'ny fotoana izay nomenao androany. Misaotra ny amin'ny fanahy-masinao, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny connexion, misaotra ny amin'ny fampitsaranao ny tabataba manodidina rehetra. Misaotra tompo satria ny herintsotry ny fanahy-masinao miasa ao anatin'izany teny izany dia ny voan'ny teninao dia aniry any anatin'ireo fon'ny olona rehetra izay efa namboarinao mba ho tany lonaka Jesosy dia tombo avo zato eny arivo eny tsy manam-pataperana any ireny. Dia ny finoana izay miasa tao ambadika an'ireny teny ireny Jesosy ahatonga an'ireo olona ireo tena hoe ho lehibe satria ianao no nanao azy mba ho fanomezam-boninahitra ny anaranao dia ho taratry ny finoananao ireo olona ireo araka ny teninao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinapy anankiray izay lasa lehibe ka toeran'ny vorona dia mba tena hiteraka ireo hamokatra ireo ho amin'ny fanjakanao. Ijoro vavolombelona izy hoe Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra lehibe ianao. Mangataka izay Jesosy ninina ireo zavatra rehetra izay mety manelingelina amin'ny fifandraisanay aminao, tsy mampifantoka aminay esory ireny dia afaho amin'ireny izay Jesosy. Fa miherinao kosa izay ahafanay miantombona aminao, hibanjinanao satria ianao ny tompon'ny finoana sady mpanefa azy. Dia misaotra ny amin'ny fiarovanao, misaotra ny amin'ny ranao izay mandrakotra anay, misaotra Jesosy ny amin'ny fikarakarana rehetra izay ataonao amin'ny sambatan'olona. Na efa atory ianao ny amin'ny torimaso mamy sambatra, na ireo izay ao anatin'ny mbola perinasa ao anatin'ny andro, ianao ny andamina, ianao ny andrindra ny zavatra rehetra mba ho voninahitry ny anaranao. Dia mankasitraka indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny ranao Jesosy ny anaovana izany vavaka izany. Amen, amen, amen.
izay mifandarantsika androany any tsy haiko fa ohatrany hoe tsy te hisaraka izany, ohatrany hoe mahafinaritra be dia ohatrany hoe tsy te hisaraka. Manome fotoana antsika rehetra manaraka indray dia izay, tahiny Jesosy tsika rehetra, tahiny Jesosy tsika rehetra dia mifalia mandrakariva ao amin'ny tompony, hoy izany indray mifalia dia veloma daholo.